Dia efa ny tafahoana amintsika isa tokantrano indray tompo kilasy tompovavy amin'izao fotoana izao. Araka ny fahitantsika izay ny tokantrano any dia manambahiny ny plateau-ny Sisal TV ka miarabanao Andriamatoa Andrianirina na fantatra maro ihany koa amin'ilay hoe Andriamatoa Rina. Ya, mirabanao namana mpanao gazety ary mirabantsika tsirairay avy koa to tokantrano ato manaraka ny fandaharana amin'ity an'io itsika eto atapy-tanàna ny Tomasina sy ny amin'ny ambanivohitra rehetrarehetra any izay mahita sy mahina an'izao onjam-peo sy fahita lavitra izao. Andriamatoa Rina moa dia tsara mampafantatra antsika fa avy amin'ny fikambanana tafiky ny andro farany na le hoe tafy fikambanana anankiray izay mijoro ka ho fantapatantsika amin'ity androany ity mahakasika an'izany hoe fikambanana izany. Andriamatoa Rina tonga dia fanontaniana avy hatrany apetraka hoe inona mahasamy hafa anareo tafy amin'ny fikambanana maro marina aloha izany fa ny fikambanana tafy dia fikambanana ara-panahy izy io. Ya, ny fikambanana tafy dia fikambanana ara-panahy izy io mazava ho azy izay nitsangana tamin'ny taona 2020 sy 2021 zany hoe fiandohandohan'ity taona ity saingy kosa raha ny tantarany zany dia efa elaela ihany io tafiky ny andro farany io sy nanomanana an'izy io. Raha tsy haivina hoe ahoana moa ny atombohan'izany fikambanana izany dia ataony tany amin'ny taona 2020 ary 2020 tany ho any dia misy antso sy iraka izay nandrany ilay natsy nampisan'ny zavatra rehetra ny tena tamin'izany vanim-potoana izany fahitana izay nampisehoany amin'ny zavatra izay ho avy ety amin'ny andro izao vanim-potoana izay natsika izao zany tamin'izany vanim-potoana izao dia vokatry io antso sy iraka izay nameny io dia manatanteraka an'izany iraka izany izahay. Nisy vanim-potoana lavalava nandritra ny vanim-potoana 2020 hatramin'ny 2020 sy 2020 zany hoe teo eo amin'ny 10 taona teo zany no niainana ohatrany hoe nanitriana an'izay antso izay hoe aneriana any ianao ty zavatra ho ataonao zao zavatra zao ny zavatra tsy maintsy hotorianao lazainao amin'ny olona zay zavatra izay ho avy eto ambonin'ny tany zany. Dia nandritra izay vanim-potoana izay zany tena niomana ka hono tena mbola namita fianarana ihany koa nandritra an'izay 10 taona izay. Tonga ny vanim-potoana tety amin'ny 2020 sy 2020 dia tsy maintsy natsangana ny fikambanana moara-panjakana ahafahana manao an'izay iraka izay aingana kokoa sy ara-dalàna kokoa. Ny fikambanana tafiky ny andro farany dia tsy fiangonana. Tsy fiangonana izy io ary tsy mitovy ihany koa amin'ny association culturelle izay efa misy eto amin'ny firenentsika izay efa mihoatra ny 300 ao zany no isany hatramin'ny androany efa maro dia maro ka tsy anisany amin'ireo zany ny tafiky ny andro farany fa tena hoe ny tenako mamita an'izay iraka izay dia misy mpiara-miasa amiko miaraka mamita an'izay iraka sy mampafantatra izay nandrala nahary an'izay hoe ity zavatra ho avy lazao amin'ny olona ka tsy mitovy mihitsy ny fiangonana sy ny tafiky ny andro farany. Ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao dia hoe amina fiangonana azy dia amin'ny teny grika hoe eklésia zany hoe ny avy any ivelany ampidirina ao anatiny zany hoe misy fitoaman'olona zany ny fiangonana angonina amina toerana anankiray dia misy activité sy hetsika izay atao ao. Tafiky ny andro farany kosa nefa tsy zany fa mamita an'izay iraka izay ary mampiomana ny olona amin'izay zavatra izay ho avy izay ka azo lazaina hoe mety mifameno kanefa tena tsy mitovy tokoa. Zany hoe misy mahasamy hafa azy tanteraka zany ny anareo avy ao amin'ity tafika ity sy ny fiangonana misy mahasamy hafa azy. Misy mahasamy hafa azy satria anisan'izany zao ohatra ny mpikambana tafiky ny andro farany rehetra dia mamita l'émission. Era Madagasikara zany raha misy tafiky ny andro farany dia anao mission ny idirany ao amin'ny fikambanana. Fa ny fiangonana indray miditra ao anatin'ilay fitezam-panahy. Ny tafiky ny andro farany dia mametraka an'ilay olona satria ao anatin'ilay faminaniana izay ao anatin'ny baiboly izay hoentin'ny tafiky ny andro farany ny hoe ho avy ny fotoana sarotra tsy mora ho sedraina eto amin'ity zao tontolo zao ity maro amin'ny atoko-pivavahana sy ny fiangonana tsy maintsy hikatona. Dia rehefa tombo izay zavatra izay dia ampianarina ny olona iaina manokany amin'ny atao hoe tena hoe ara-panahy. Izay zany anisany hoe ny tanjony anisan'ny tanjony tafiky ny andro farany dia ny hoe amolavola olona anankiray ampianatra olona anankiray aleo tena ara-panahy. Aleo tena ara-panahy satria zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao ny olona saika metehatra
metehatra mpitondra fivavahana, metehatra anatina nivona fiangonana na fikambanana fivavahana anankiray, dia anisany mahatonga mety fantanina mbola apetraka eo ngaminy mahatonga ohatry hoe fibolilana ary tsy mifototra amin'ny tena soratra masina satria raha tonga tety amin'izao tontolo izao ke zany mpamono zany Jesosy Kristy ozy izy tsika na Jesosy Kristy mety hofantarantsika anazy tsy nanangana fiangonana ke zany tsy nanangana vody-vadim-piangonana zany na ray azy tety amin'izao tontolo izao ty ary tsy nanangana fiangonana ary tsy nisy atoko-pivavahana natsangany fa izy dia nampianatra ary niantsony maro azy ary dia mpampianatra tsy mpitandrina izy fa mpampianatra dia izy nampianatra izy nampitahiraka dia misy olona nanaraka azy tao dia ireo olona nanaraka azy ireo nanampy azy namita an'ilay iraka dia tahaka azy akeo nitafiky ny andro farany tsy hoe mampitahany tenako amin'ilay mpamonjy akoly fa isa mozy za fa miaina tahaka an'izay zay hoe zay milaza fa mitetra eo aminy izy apôstôly Petera dia mandeha tahaka an'izay nandehanana koa karaha zay ny nandehanany tsy nanangana fiangonana izy fa nampianatra nanangana andry apôstôly Petera ho tonga tena hoe lehilahy matanjaka ara-panahy nanangana apôstôly be deaibe ho tonga matanjaka ara-panahy dia mipetraka amin'ny toeran'izay koa nametrahana ny tafiky ny andro farany ka zay indrindra manko andriamantokinao hoe efa betsaka ihany koa ny fiangonana izay melipatrana manerana ny Madagasikara nareo hoe tsy mahatsapy nareo avy eo amin'ny tafy hoe misalovana izay asan'ny fiangonana izay satria manao fanambarana ny fiangonana nareo ihany koa nefa manao an'izay hoe karazana fanambarana izay mba azony andriamantokinao azavaina ve mahakasika an'izay ia misalovana ozy izy ianao rehefa jerenana izy ny zavatra misy dia ity fanoharana foana ataoko amin'izao vanim-potoana izao hoe raha misy trano may anankiray na vona misy anankiray ny tompona andraikitra voalohany ny rafitra misy ataon'ny firenena dia mimpamonjy vona na mipompier zay misy isaky ny renivohim-paritany mesaka ny fanjakana koa mametraka an'izany na any ambanivohitra eny ary ny pompier ny rafitra voalohany raha mbola misy pompier tsy afaka miditra mihitsy ny miaramila raha mbola misy pompier tsy afaka miditra mialohan'izay mihitsy ny zandary na ny pôlisy fa ny pompier ny tompona andraikitra voalohany misahana ny famonoana ny afo na raha misy trano mirehatra zany koatra amin'ny fanampiny mpiarabena kanefa kosa raha ohatra hita ny pompier sy ny tompona andraikitra eo atoerana fa tsy voafely afo mety tsy ampy ny isan'ireo zay sapeur pompier ozy izy tsy ampy ny mpamonjy vona tsy ampy ary na hoe tena tsy voafehy mihitsy le afo dia miditra misezira d'office any tafika ny pompier zany hoe mivoaka zany ny tafika manampy ny pompier ny pompier amin'izay vanim-potoana zay tsy afaka mitemitry hoe oka aloha ana vitanay io na tsy vitanay dia asanay sapeur pompier mamono afo ka tsy mila anareo satria tsy manao an'izany ny pompier ary tsy tokony hanao an'izany satria tsy vita n'le izy dia avy reo tafika miaramila antsika mivoaka manampy azy mamono an'izay afo zay mba ahafahana mitondra filaminana eo amin'ilay toerana mifehy an'ilay afo zany dia tahaka an'izay ko ny fiangonana sy ny fikambanana tafiky ny andro farany apetrako ny fanontaniana 300 mahery zao nisany atoko-ponono ny fiangonana moa zany raha hoe bedibe moa tsy mbalala fa raha ny hoe ara-dalàna ny fiangonana dia 3 ihany na efatra angambany efatra ihany ny fiangonana dia fiangonana dehibe ao anatin'ny FFKM zany araky ny lalàna zany fa association cultuelle no ambon'izay reo kosa nefany ny zavatra atao dia mitovy tsy misy valaka eto amin'ny repoblika Madagasikara tsisy lalàna hoe mahasamihafa an'izy ireo fa izay resaka ohatrany hoe resaka statut ihany no mahasamihafa azy 300 mahery no isany eto Madagasikara apetrako ny fanontaniana raha misy atoko-pivavahana 300 mahery ve eto Madagasikara dia tokony ohatran'izao ny fiarahamonina misy eto Madagasikara tokony ohatran'izao ve raha tsy tenitsika manjaka ny kolikoly na eny an-dalana io ataona mpitana amin'ny filaminana na any amin'ny tribonaly io any amin'ny asa-panjakana isan-karazany kolikoly daholo ny zava-misy iza daholo ny manao an'ireny kolikoly reny mpivavaka daholo eny manao an'ireny kolikoly reny ataoko ity raha ataoko hoe tena hoe mahitsy ary dia kristianina ny Cameroun reny zavatra rehetra ny rafitra mitsy eto amintsika dia misy kristianina avokoa zany hoe raha navita an'izay zavatra ary ny tena nampalahelo ary nisy fotoana nisy fangalanana fobe teto amin'ny firenena fandrobanana ohatr'izany fa misy tena mpivavaka mihitsy no manatanteraka an'izy reny dika zany misy zavatra tsy ampy ao ary izay no mahatonga ana hoe inoko fa tsy ny fiangonana mihitsy no itena ny tafiky ny andro farany misalovana reo na tsy misalovana fa
ohatran'le fanoarana natoko ty any zay avitany zay mission zay a no zava-dehibe a fitezana amin'ny fiarahamonina ary indrindrindrindra ampafantatra an'le zavatra tokony ho fantatry ny olona amin'izao vanim-potoana zao zay ny mission nomenany tafiny any farany a mijery aloha a mbola sy de tena mahita an'izay a eo amin'ny fiangonana faneriana de mba iroso amin'izay zavatra zay ihany koa ny fiangonana maro. Eto Tomasina nareo amin'izao fotoana zao mbola resantsika misimisy kokoa moa mahakasika ny fandaharam-potoana rehetrarehetra fa inona kosa indray ary ny tombony mba ho azo amin'ireo olona izay mihaino sy manaraka ny fampianarana izay omeny ny fikambanana ny tafiky ny andro farany. Tonga eto Tomasina tokoa zay amin'izao fotoana zao a ny antony atokavany Tomasina de ampitan'izay iraka zay io iraka io de tsy ho tafita vetivety eto amin'ny fahita lavitra eto amin'ity émission ray ity na eto amin'ny onjam-peo a fa ao anatina fampianarana amin'toy izy io marsa zay arahantsika eto amin'ny onjam-peo a Cécile zany a izay fotoana izay a raha sy diso a isaky ny alahady maraina amin'ny eninora sy ny lasinainy maraina amin'ny eninora isan-kerinandro zany misy ary mandeha. Ny tombony de zao misy zava-miafina be dehibe zay ho ambara ny tafiny any farany indrindrindrindra amin'ny situation zay iainantsika amin'izao vanim-potoana zao. Amin'izao vanim-potoana zao anie zavatra iainantsika ny olona raha vao resaka fivavahana aloha amin'izao vanim-potoana zao a de tena hoe tofoka sy leo. Ny akamaroan'ny olona de tofoka sy leo satria iteny ventsika hoe be loatra angamba tsy resaka hoe be loatra raha itena hoe telonjato mahery satria raha nisan'ny bara sy ny toeram-pandizana eto Madagasikara kosa angambany a tena mihoatra lavitra noho izany kanefa tsisy miteny malagasy hoe be loatra le bara na be loatra le filokana misy tsy hoe be loatra le izy fa saotsy ilay loasan tsy loasan'izay mamarary ary ny fahitana anazy ary ny akamaroany de betsaka ihany mamanara ao anatin'iny satria anisan'ny mipetraka voalohany ao anatin'ny fisain'ny olona sainan'ny olona de hoe lasa fangoronan-karena lay resaka fivavahana zay mihitsy manko andriamatorianany fanontaniana vao saika apetraka aminao hoe amin'izao fotoana zao kako nambaranao teo hoe fa betsaka ireo fivavahana sampana madinidinika amin'ny forona ihany koa anatin'izay de nareo marina fa hoe misy mahasamy hafa azy fa inona ny tena isahiranareo ny olona satria ny olona vao maheno an'izay de fa zavatra avy no anatin'ny lohany hoe iza indray rety fikambanana andeha isariky olona andrebirebisaina sy de mba azonao azavaina ve aloha mahakasika an'izay hoe inona ny isahiranareo olona aloha mba hahatonga ny olona tsy ho aty am-boalohany de fa metraka fanontaniana sady eo an-dohany izy hoe rehetra ve tsy andeha angoro-karena fotsiny na hoe andeha hanao an'izao fotsiny. Amin'ny akabiany aloha ny tafiky ny any farany tsy misariky olona tsy manangon'olona satria ny tafiky ny any farany a de tsy ao anatiny le hoe fiangonana na le hoe eklézia avy any ivelany ampidirina anatiny ny amin'ny tafiky ny any farany ary le eklézia de anisan'ny voambolana zay noforon'ny grika izy io zany mba ahafahan'ny romanina tamin'izany vanim-potoana zany hoe mampiditra an'ireo olona rehetra avy any ivelany vavaka gentilisa ozy isika hiditra tao anatin'le fiangonana de napetraka zay hoe eklézia zay zany hoe nitanjona tamin'izany fotoana zany de hoe inona ny fomba anao avy any ivelany de inona ny politika ampidirana anao atao anatin'ity fikambanana fivavahana ity na hoe le eklézia de zay ny netin'ny mpitondra fivavahana fahiny zany zany hoe hitantsika aminao ndre misy fety anankiray zao ohatra fety gentilisa fetin'ny olona mpivavaka amin'Andriamanitra bala na mpivavaka amin'Andriamanitra mitra de io fety iny tonga de ampidirina lasa fety kristianina mba ahafahana misintona an'retolento makao anatiny satria zay le mission zay le eklézia fa ny tena marina amin'izy io de ale teny hébreu fototra ny tena izy amin'izy io le edaty le edaty ty zany de hoe vavolombelona ny fahamarina zany hoe iteny hoe fiangonana ao anaty baiboly hitatsika io zany hoe edaty no izy amin'io fa tsy eklézia le edaty de hoe vavolombelona ny fahamarinana zany hoe olona anankiray ianao nare fahamarinana de miaina am'izay fahamarinana zay fiainanao andavanandro de ianao zany le fiangonana de mifanindry an-dalana amin'le teny Paoly apôstôly manao hoe ianareo ny tempon'Andriamanitra velona ianareo ny fiangonana na le mpamonjy ary nge de nyteny manao hoe eto ambonin'ity aridano izy ty tempoly ty de trano lehibe sy mezinezina fa za nangana azy ao anatin'ny antelona fa ny tena aloha izy no lazainy fa tempoly zany hoe le tempoly zany ny teny
zany le tempolo nefa le vavolombelona ny fahamarinana zany hoe ity fivavahana ity zany tsy resaka hoe volon'olona na ohatr' zany re hoe fivavahana lesahana fa tena tsiraray io tena tsiraray avy izy io ary le fiangonana atsangana reo zay nytitsika de hoe le daty atsangana de ny tena ny tsiraray avy ho tonga vavolombelona zay fahamarinana izay zany ka tafokiny any farany tena tsy ao anatin'izay hoe eklesia zay hoe ny avy any avelana de aorona makaty anatiny fa tena le olona mihitsy no atsangana ho vavolombelona fahamarinana tsy lafiky le valitenin'le fantaninana napetraka ao hoe am'izao vanim-potoana zao a de tena mitsangana tokoa karaza-pivavahana na ny aveta-toerana na ny importé avy any avelany a de tena toka eto ary zay tonga eto tokoa aloha de vitsy ihany eny e saika manakatao daholo ny fotoana fivavahana akoatra an'ireo zay hoe mbola vo miainga de reo no sahirakirana zany amin'ny akabeany fa matanjaka daholo ao anatin'le izy io zavatra io nefa zavatra efa nisy taloha e tam'izany vanim-potoana zany tam'izany vanim-potoana zany de efa zavatra misy ary ny tena mahatonga ny olona leo ary am'izao vanim-potoana zao misy fotoana ny tena manao evangelisation kalamanjana de tena matsapa an'izay hoe mivady miady ara mampitangoron'olona kokoa nole fitonina le toriteny am'izao fotoana zao moa toriteny somary mitodika ihany amintsika rahalanamana tsy de tsara loatra ty sady mitoriteny de aveo fa misy fitatazan-drakitra goavana be tsy amin'ny sisiny etsy a de misy mandindy eto a de lasa fidadavam-bola zany lay fitorinana filazany tsara somary mahitsy ny tena ka zay mihitsy manko mahatonga an'le olona tsy de magisika tsony ao anatin'le izy satria lasa ohatra ny fitadiavam-bola le famoronana ireo le sampana maro samihafa fidadavam-bola tokoa ity misy tena anankiray ovakiko a tam'izany vanim-potoana zany no efa nisy satria am'izao vanim-potoana zao moa zany be de be tsika no mahita de vao mijery ny olona rehetrarehetra de hoe any am-parany any de isy mpaminany sandoka isy an'izao de ny zavatra manahirana nefa de izao a itsika tsy manadiady baiboly de miteny hoe fataro ny zavatra rehetra azomafy zay tsara de baiboly nefa mametraka nyity zavatra anankiray ty famantarana ny am'izay mpaminany sandoka na mpitoriteny sandoka izay zany a ary faminaniny petera tam'izany vanim-potoana zany tena miantra tokoa ary za tsy mametsiny ny olona mihitsy manana fisainana ohatran'izany satria zavatra misy zany petera faharoa toko faharoa andiny voalohany petera faharoa toko faharoa andiny voalohany de vakiko hoe ny ahafantarana mpampianatra sandoka any mpitoriteny sandoka sy ny faminaniana ny andriganana azy de ozy izy efa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olon'ny Israely ary izy ko mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo izay atonga mangingina saindiso mahavery ary an-tany tombo zay nividy azy ka tonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany ary maro no anaraka amin'ny fijejono kritera ray zay ka ireny no itenenan-dratsy lalan'ny fahamarinana ary amin'ny afatatry ny fitiavany arena no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka efa ela zay ny tsy nijanonjanona ny fitsarany reny ary tsy rendremana ny fahaverezany ary raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota fa noroany ho any amin'ny elo ka natolony ho any an-davaka maizina mba ho terizina ho an'ny fitsarana ary raha tsy namela izao rehetra zao taloha izy fa namonjy any no ampitoro ny fahamarinana sy ireo fito fony nahatonga safidrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo zao ary raha nataony nanjary lavelona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka no elony ho ravana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy tio arina fa lota marina izay ory de ory no fijejojon'ny olona ratsy fanahy no novonjeno afaka amin'izany fa izany lehilahy marina zany raha nitoetra teo aminy dia nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro no nahitany sy nandrenesany fandikan'ireo lalàna fa fantatry ny tombo izay amonjena ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny terizan'ny olona tsy hoarina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana izany inona ny zavatra misy hotsindriko manokana leo amin'ny andininy faefatra andininy fahatelo manao hoe voalohany hoe misy fijejono ao zany hoe seho ivelany ary faharoa amin'ny afantatry fitiavany arena ao izy no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka na teny mandroka zany hoe misy fitiavaka arena zany eo ambadika izay de le teny nanaovana an'iny nanaovany varotra anareo de singaniko manokana le teny anankiray atsony hoe varotra zay varotra zay ndika commerce marketing ary business zay ny dikan'izany ny dikany tena hoe zay misy atao hoe varotra marketing na commerce business zany a asa fivelomana zany hoe araky ny fanaovana an'ilay fitorina ny filazany tsara ho fitiavaka reny
no anaovana varotra le voakan'Andriamanitra zany atao commerce le voakan'Andriamanitra zany commerce atao business na atao etam-barotra na produit amidy le voakan'Andriamanitra fa aminaniny Petera io fa nisy zany tamin'izany izy ary misy zany amin'izao inona zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao ny fitoriana filazantsara marina le tenao lasa asa fivelomana lasa business lasa commerce amin'izao vanim-potoana izao any tena misy zavatra tena misy zany andeha anangana fiangonana any États-Unis any dia misy an'izany anangana fiangonana dia tena io varotra business mihitsy satria ny tena moa ny anatra fitantanana ny anatra gestion tena dia tena io business io mihitsy no ampiarina rehefa anangana fiangonana ny États-Unis hoe ina ny ilain'ny olona besoin aloha dia lasa mandeha manao enquête eny an-dalambe anontaniana daholo hoe anangana fiangonana zay ka inona ny fiangonana mba tsy tianao metimety aminao ohatrany ahoana ny fitafy mety ohatrany ahoana ny zavatra hoana ohatrany ahoana ny fomba fiteny ohatrany ahoana ny gadokira tianyity eto amin'ity tanàna ity hoe roka avy eny tena mety eto sa inona rege ve mety eto sa kilalaka mety eto dia arakarak'izay zavatra zay no anefena an'le fitoriana ny filazantsara amin'izao vanim-potoana zao dia tena io mihitsy anaovana varotra business ka izahay aty dia manentana be dia be no mialkalika amin'ilay hoe zay mitory filazantsara dia ho velon'ny filazantsara midika an'iny teny iny a i Paoly apôstôly zay niteny an'iny teny iny dia tena niteny hoe zara tonga teto aminareo izy dia niasa ary zay tsy miasa ao ka tsy hinana ary manana tranom-pitarina ao izy ho arahantsika zareo anatin'ny fampianarana no manana tranom-pitarina ao izy mba hiasa tahaka an'izany ko ianareo tena asa travail mihitsy no hoe sahan'ny Paoly apôstôly ka raha Paoly apôstôly no miteny hoe zay mitory filazantsara ko velon'ny filazantsara dika resaka finoana ny resany raha mitory filazantsara dia ile finoana ny oloko marina dia ho velon'ny finoana Andriamanitra no mamatsy ahy ao anatin'le izy fa lasa rohitina be le izy amin'izao vanim-potoana izao dia lasa be dia be mihitsy ny olona mandeha mialatsiny fa mahitsy aho ahy fona koa mitarika posy izy reraka izy mitarika posy andeha hitory teny aho dia lasa maniny lasa mandeha manao akanjo mijery akanjo tsaratsara eny amin'ny sisiny eny dia lasa mandeha mitory teny dia zay ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao tsy mahazo fiofanana izy ary tsy iraka ny tena zava-dehibe ao anatin'le izy ary milaza ny tena fa hoe iraka daholo ao anatin'le izy raha nitafika ny any farany a za tsy tena ao anatiny na tsy ao anatiny fanjarantsika no mitsara fa ny zavatra misy dia ity ny tenako dia tena mandray an'izay fampianarana Paoly apôstôly zay hoe tamin'ny asan'ny tananay ozy izy sy ny fisasaranay a no novelomanay a ary ny nentinay nanodonana filazantsara nanomena zay tsy manana dia tahaka an'izay ko nitafika ny any farany za manokana zany dia tena tsy mivelona amin'ity hoe maka fananan'olona dia avy eo maka rakitra na mpafolokarena na ohatr' zany dia ivelomana fa manana ny asa fivelomako mihitsy za zany dia izay no entiko hitoriana filazantsara anaovana asa soa amin'izay andrany tompo a izay nomen'Andriamanitra zay a no ahafahanay manodina ny fikambanana dia tsy za ihany fa karazan'olona be dia be ao a dia mikambana rehetra dia manana ny asany daholo tsy misy mihitsy ao hoe mandray vola avy ao na ohatr' zany ary izahay zany no manao ohatrany hoe manao tsipaipaika zay dia anaovana madidio an'le asa fa anareo ve zany manana mpanohana manokana manohana anareo ve sa hoe arak'izay lazainao zay hoe nareo samyrery no mitolona ao anatiny ity fikambanana ity ia tsara le fipetraka le fanontaniana satria vao miteny an'izay aho dia ozy izy ny olona hoe tena io kosaka ma tena misy fikambanana satanika tena misy teny an'izay tao fatra teto Madagasikara satanika io fa aiza koa ve dia aiza koa nisy olona tsy manao rakitra sy ny aniny zany nefa dia mavita mandeha mitory teny amin'ny radio amin'ny télé manerana Madagasikara tsotra le izy ny zavatra apetrako aloha dia ity ambony amelohany amaliko an'izay mivantana dia hoe misy miaramila anankiray raha ny fanjakana andeha anao mission ampandritany ohatra any atsimo ohatra apetrako aminao ny fanontaniana mahazo ordre de mission izy io vao iraka izy io iza miantoka ny akanjo anaovany izy ihany diso ny fanjakana miantoka ny akanjo satria miaramila izy akanjo le avy hoe akanjo fitafiny izy manokana fa raha hoe tenue kosa zany dia ny fanjakana miantoka azy iza miantoka amin'ny basy hoentiny ihany ny fanjakana iza miantoka amin'ny sakafony ihany fanjakana ny hébergement ihany ny fanjakana fanjakana satria zany niraka azy ny fanjakana dia tahaka an'izay ko tsika ary mampalahelo ihany
mpitoro filazantsara matsikaiky indraindray a Andriamanitra ve naniraka anao dia olombelona no volosanao mialatsiny amin'izay zay fitenenan'izay fa niatsotra nianahazy nampisy zavatra rehetra naniraka hoe ty zavatra ty lazao amin'ny olona izy zany maniraka izy mamatsy ahy tsy andeha mihitsy aho hoe za tonga eto tapin-tanànan'ny Tomasina dia ny volan'ny Tomasina anay no alaisany ho volosany eto zany ary ao anaty baiboly mihitsy ane io hoe mamoly ondry alainareo ozy izy ny ondry dia alainareo matafy dia alana ny volon'ondry dia anaovana fitafy ary zay kokoa le ambody mitafody zanak'ondry raha misy ambody anankiray ka navita ny tafoditra zanak'ondry izy tsy afaka nitafoditra zanak'ondry mihitsy izy raha tsy nisy zanak'ondry ny volony tao sy ny volosany zay ke le ambody amin'izao vanim-potoana zao dia ozy aho hoe ny an'ny tafiky ny any farany a zay naniraka mamatsy rehefa misy dia le anankiray andaotsika itory any Tomasina amitahiraka any Tomasina dia mivavaka ny tsiraray rehefa atahin'Andriamanitra ny tsiraray dia reto ny fandaniana ilaitsika any a dia tsy misy fanerenao hoe tena hoe satria anao mitarika dia nenanao kosa tonga dia atsasany a no alohanao na hoe nenianina apafolony fa raha vao tsy apafolony dia fa tonga dia very any amin'ny elo ianao raha vao tsy apafolony na hoe nenianina ohatrana misy fanetarana be hoe tena raha te hotahina dia tonga dia manomeza mpanompon'Andriamanitra manomeza raha te hotahina dia manomeza tsisy an'izay fa ity budget ilaitsika fampizarana dia zay arakaraky zay misy ny takin'ny baiboly manome araky ny fafamponao fahafampony misy manana raha etsy ao manome ary zato raha etsy nampifaliana tsy misy mihitsy vohoziny ianao fa raha etsy ve ny azonao dia ary zato fotsiny omenao mba ray alina farafahakeliny 10% fa tena vohoziny ianao tsena tsy misy an'izay fa tena malalaka ny filazantsara ary zay mihitsy ny voasoratra hoe aoka ozy izy ny tsiraray samy anome arak'izay naipony ary ianao ane rehefa tena mandray an'le filazantsara tena miteny aminao fa raha manana raha etsy zany ianao raha ho an'ny tenako manokana tsy sarotsarotry amiko mihitsy mitondra 7 alina anaovana lesan'Andriamanitra tsy marary tsy misy ateny tsy misy hoe fanasana ati-dohan'olona hoe tena atao toroteny mila toroteny manetanetana be ao mitafika ny farany tsisy an'izany fa io misy ao ty budget vory budget io a momba antsika Andriamanitra zany amin'io azy io ndao andeha tsy vory budget io a dia lasa manao vakanso mazava be zay fanazavan'izay fa nitiako hidirana indray Andriamatorinah dia hoe ahoana indray ary ny fampianarana satria ningesaka ianao teo hoe fampianarana tonga ty ihany koa nareo mahakasika an'izay hoe fampianarana izay mba azonao azavaina ve hoe inona izay fampianarana hoentin'ny fikambanana tafiky ny andro farany eto Tomasina izay zay zavatra zany dia anisan'ny nomenany tenako tamin'ny taona io le ndresahako hoe 7 hatramin'ny 12 ny amin'ny zavatra zay ho avy misy ny zavatra efa tanteraka ao anatin'le izy misy zavatra efa tanteraka ao anatin'le izy dia amin'le androny fotoa zay ho avy tsy ela eto amin'izao tontolo izao zany io andron'Andriamanitra io le atsotsika hoe andro farany ny detay an'io zany a no nampisehoan'Andriamanitra anahy izay tsy fahitana tahaka ny fahitana resahana be deaibe amin'izao vanim-potoana zao fa ny antafiky ny any farany zany zavatra amena azy dia versé be deaibe toko sy andininy be deaibe jereo amin'izao jereo amin'izao jereo amin'izao jereo amin'izao dia fatanterahany zay zavatra zay ary fatanterahany zay zavatra zay zay le hoe zava-miafina ara-panasa ara-tsiansa tena zavatra réalité no resahana amin'izao vanim-potoana zao ka io andron'ny tompo zany zay mpaminany rehetra zay niresaka an'izy io manomboka hatrany Genesis ka hatrany Apocalypse dia niresaka ny io andron'ny tompo daholo ary io andron'ny tompo nefa dia vanim-potoana izy io fa tsy hoe andro ray fa vanim-potoana izy io ary eo mahatonga ny olona diso hevitra hoe efa ela loatra ny resahana le farandro ka le farandro ake mbola vanim-potoana misy fiantombohany a dia misy ale tena fiafarany fa tsy hoe andro ray dia tonga dia tapitra ary eo amin'le fiantombohany eo misy sinina be deaibe zay ambara amin'ny baiboly a hoe rehefa tanterako reto a amin'ny atsipriany a dia eo a misy zavatra hitranga be deaibe mialatsiny a be deaibe mitoro filazantsara sy teresaka n'izany any farany zany a mety tsy nomena anazy le idetay an'le zavatra tena ho avy tsy fantany loatra fa dia miandry izy ary eo kokoa hoe rehefa ela ny ela dia hoe aloranga miova loha hevitra fa ohatran'ny ela be zany asytora amin'izao vanim-potoana zao a be deaibe sao tsika atao mijery amin'ny fahita lavitra sy menononja be vao miresaka an'izany tsika ela tany fa nenay zao ny ilainay le vola tsy misy le aretina zao mifety ho avy a aiza ny akoho amam-borona sy ny tany zavatra misy zany ary efa voalaza amin'ny baiboly koa ne zany ao amin'ny Petera 2:3 tsy vakivo fa tsika tokantrano any mamaky hoe any am-parany any ozy izy dia isy olona hevitra
hoe aiza ihany zay teny fikasana mikasika ny fiaviana izy mpaniratsira hitsangana ozy izy hoe atram'izay nodiny razana mandry dia maharitra tsy miova ozy izy ny zavatra rehetra maharitra tsy miova ny zavatra rehetra zany hoe notenen'le mpaniratsira zany ozy zao vanim-potoana antsika sao dia hoe maty dadabe efa nyteo ihany teo efa 5 taona lasa nytenenana an'izay farandro efa nyteo ihany teo efa ela nytenenana zany fa nyteo ihany teo fa ozy izy baiboly hoe fa ny tombo tsy mahela ny teny fikasana ozy izy fa ho avy zay andro ny tombo zay andro ny tombo zay nefa io le andro zay fitsarana zay eto ambony tany zay fitsarana izay dia ovakitsika ny baiboly avy eo fa tsy mialatsiny raha misy karazana mpitolo filazany tsara mara am'izao vanim-potoana zao a tsy mitory an'izay zavatra intsony satria hoe tafiditra anatin'izay eritreritry ny olona zay hoe aniratsirany aparany zay koa nietreny hoe fa elona nytoriana zany ary tsy mahazo olona koa e so nitafiky ny andro farany hoe tsy fiangonana hoe anangon'olona fa tsy mahazo olona ianao raha vao zany no torianao fa io zavatra efa nisanky io aka tantara foy dia foy fotsiny ahy melohan'ny defasako an'ilay mission nitafiky ny andro farany dia hoe fanoharana anankiray izay tena nisy tsy savovoa zany fa talo hoe noverina rehefa nandeha mosesy na i mose na moizy izy isika nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egypta andeha ho any an-tany Kanana dia na zavatra nisy rehefa nandeha tany anefitra ireo dia voantsy mosesy hiakatra ho any an-tendrombohitra aka ny teny folo na ny didy folo na ny 10 commandement dia lasy mose niakatra nakany nandritra ny 9 andro izy ny tany ny zanak'Israely a satria izy tao Egypta tsy nahita azy Andriamanitra tena hoe tsy hita maso tany fa niazy zany Andriamanitra Egyptiana zavatra hita maso hoe itsy niendriky ny Andriamanitra ny fambolena itsy niendriky ny Andriamanitra ny fiompiana itsy niendriky ny Andriamanitra masoandro itsy dia ny fiheverandreo an'ny mosesy zany dia hoe mose mihitsy le Andriamanitra solotena n'Andriamanitra teo amin'izy ireo zany efa 10 andro mose niakatra nakany tendrombohitra rehefa niakatra nakany tendrombohitra mose na i Moizy nandritra ny 9 andro ny zavatra nisy dia ity raikitra ny grevy taty amin'ny toby ela be le moseso aiza tsy hita maky tsy hita velona ary normalna be satria zao ny tany efitra nandany any tendrombohitra afa mantsy raha ty antsinanana ty izy raha mandeha anaty sahany dia hoe sy misy akondro hoaniny any kida ozy tsika na misy koko hoaniny any misy apaly be fa ity tany efitra sady tany efitra no any tendrombohitra tsisy ny olona zany tonga dia mieritreritra hoe maty any iny fa tsisy sakafo hoaniny any tsisy 9 andro ina zavatra nisy lasa nondohany teo amin'ny zanak'Israely sy ny Israely rehetra nitobonakeo amin'ny Arona zay lefitry mosesy tamin'izao vanim-potoana zany dia nitenenina aiza mosesy zao mbola tsy tonga zao a tsy fantatray mosesy na maty na velona ny Andriamanitra mosesy moa dia efa tsy fantatra tsy hitanay maso ohatrany eny Egyptiana zany anamboary Andriamanitra zay hitondra anay anamboary Andriamanitra zay hitondra anay nanday any Arona fa nefarany Arona nanaiky nefa nitangozinan'ny olona teo satria ny olona ny dedaviny Andriamanitra hitondra azy ny Arona mety teny fampiononana nomeny teo hoe tena ho avy tsy ho ela izy rangaha fa ndraso ihany tsy naneo doiky fa lasa nandeha hiezaka hanome fahafapo any zanak'Israely satria izay ny dedavina ina ny dedavinareo Andriamanitra tony ahoana ny dedavinareo Andriamanitra volamena omenanay volamena tony ahoana ny dedavinareo atao vombalahy kely volamena ina nataony Arona goke rehefa anamboaran'Andriamanitra volamena ny tianareo ataty daholo aloha ny volamena ny aminareo rehetrarehetra any nalainy daholo ny volamena nalainy Arona daholo voalaza ao anatin'ny baiboly any amin'ny Exodosy 4:10 fa ny zanak'Israely efa nivoaka tao Egypta dia nifoana ny arenan'ny Egyptiana nitondra trésor betsaka izy amin'ny diketeny frantsay nitondra arem-behivavy reo volamena be dia be ny zanak'Israely io samy nanatona ny akaiky azy avy dia niteny hoe mba omeo anaty volamena ity dia tena tsy nandà mihitsy ny Egyptiana 600 000 personnes ny lehilahy enetsy lehilahy raha ny lehilahy enetsy navita hoe nofonganana ozy izy ny Egyptiana araky ny Exodosy 4:10 zany hoe zay fananany teo akaikaiky tao zany dia ohatony kavy nitomba ao anay ohatony peratra tomba ao anay ohatony tomba ao anay raha nitondra 1 gramy avy ny 600 000 ça fait 600 000 grammes divisé par 1000 raha sy diso izy manodidina 600 kilos tina ny zavatra nisy lisan'ny lehilahy fotsiny zay raha izany lanjam-bolamena zany nalainy Arona daholo le volamena ireo
na rendriny dia nivoaka tao ombylahy kely volamena no nivoaka tao. Volamena be ohatr' zany ve ombalahy kely volamena no nivoaka tao, le voadoro no nivoaka tao. Mampieritreritra zany satria naninona Andriamanitra volamena dia davy rehetra zany an'Israely rehetra iarona tia anome fahafapo le ao an'le grevy koa izy dia zao nalay nifonganany koa le volamena tany aminy na rendriny. Volamena be dia be ny natsofoka ombalahy kely no nivoaka nakaiza zany ny ambony. Nalay ny arona zany ny ambony. Tahaka an'izay koa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao. Ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao rehefa toriana le andro farany dia ny olona efa tsy izay tsony ny dedaviny fa leo izy a dia vola sy arena ny dedavinay. Ny anay zao le miliardera tonga dia mamiliardera tampoka ny dedavinay, fitahina rabola ny dedavinay, délivrance ny dedavinay, délivrance enjera raha tsy haiko zay anarany a zay ny dedavinay, vola ny dedavinay. Dia ina le fitohina filazantsara le mpanompon'Andriamanitra zany lasa tsy somaledoika an'izay zavatra zay. Ary zay koa ny azahoana olona zay no amin'ny fahafapon'ny olona dina inona zavatra ataony tiana-karena va ianao atero aty aloha ny arena zay anao any, tianam-bola ve ianao atero aty aloha ny vola raha tsy mamihana mpanompon'Andriamanitra ianao tsy ho tafavoaka mihitsy ianao ka raha tianam-bola ianao atero aty aloha ny vola zay misy any aminao. Zay ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao eo amin'ny sehatry ny fitoriana ny filazantsara. Ka inona ny zavatra iverintsika le mission mena ny tafiny any farany izay andron'Andriamanitra zay jerentsika ny ity zavatra efa miantra ity Joela toko voalohany a 7:10 ny baiboly etrretra dia milaza ny andron'Andriamanitra idôny sy ny famantarana. Matomaso eo ambany baika-tany ny varina fafy foana ny sopotra mirodana ny trano fitehirizam-bary fa nalazo ny vary indrisy ny fitoreo ny biby verevitra ny ombendiany satria tsy misy ahatra ho azy eny na dinandian'ondry amanosy aza dia mijaly noho ny eloko. Ianao no hitarainako Andriamanitra eo fa efa levon'ny afo nikijana ny anefitra ary nisy lelafo efa nandoro ny azo rehetra ny an-tsaha na dia ny biby any an-tsaha aza dia mianana miandrandranao satria ritra ny reny rano efa levon'ny afo nikijana ny anefitra. Inona zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao rehefa tonga izay andron'Andriamanitra zay satria tongotra le andron'Andriamanitra dia io zavatra io ny zavatra ho avy. Io zavatra io zany ny zavatra ho avy eto ambony tany dia io andron'Andriamanitra io. Mainao mba ambany baingan-tany izy ny varina fafy tsika tia sananana mantsy manana toetrandro orana zay foana maitso ny tontolo fa na zany raha mijery ny saritany Madagasikara tsika dia ity atsinanana ity sisa misy ihany zay vitsy maina manerana Madagasikara. Tany Ambatondrazaka manao misy émission Ambatondrazaka sana makany dia tanteraka arabaky teny io teny io afafy le ketsa dia maty ao matin'le tany zay niketsaina ny ketsa satria ahoana miova le toetrandro changement climatique miantry io ary tsisy afa miala amin'io tsika rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao efa ambara baiboly anefa zavatra io ahitany manerana an'izao tontolo zao fivaovana toetrandro manerana an'izao tontolo zao ireo zavatra zay ho resantsika ao anatin'ny fampianarana zay rana amin'ny tafiny any farany raha ijeritsika no mijoelona toko faharoa indray avy eo raha voakitsika mijoelona toko faharoa tsika totoko an-tranao dia io indray dia tena milaza rahabaky teny mihitsy ny hoe isy varavarana misoka aloha zay ny ambony isy hafanana lehibe eto ambonyity tany ity ary zay no famantarana fa atombotra ny androny tsoto atombotra ao izy ny androny tsoto ary izay no mahatonga atsika miresaka ny amin'ity andron'Andriamanitra ity hoe efa atombotra ny andron'Andriamanitra dia ny rana le tafiky ny andro farany itory jeresika ny hoe ao amin'ny Joela toko faharoa dia vakitsika nge zay teny zay tsy ovy ahozina ozy nanjombara ary mety somafy atendrombohitro masina aoka ankovotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny androny tsoto eny efa atombotra zany dia andro maizina sy manjombona andro mandrahona sy maizim-pito toy ny fahazavany marena miaina manerana ny tendrombohitra dia manerana ny firenena lehibe ka tsy misy takazy hatrizay zany hoe zavatra mbola ho avy ity sady tsisy takazy itsony any orina hatramin'ny taranaka faramandimby eo alohany dia misy afo mandevona ary ny orinany dia misy lelafo mandoro tahaka ny saedena ny tany eo alohany fa ny orinany kosa dia tahaka ny efitra foana eny tsy misy tsy azo edena ozy izy ny tany eo alohany tany edena zany eny milamina voankazo misy sakafo misy ny tany milamina fa zao lefa aminaniny joelam-paminany dia hoe tany efitra ny arinany zany hoe ty tany zay honenantsika ity zany na titsika na sy titsika dia tsy maintsy makany amin'izay faharavany zay le lafo mantoro ozy izy ny eo alohany zany hoe afo no entin'Andriamanitra mandrava an'izao tontolo zao any amin'ny Petera faharoa toko fahatelo any dia tena milaza somana mafy mihitsy izy hoe afo no entin'Andriamanitra mandringana an'izao tontolo zao ka le afo andringanana an'izao tontolo zao tsy hoe afo avaisa na avaisa
fa io afo be eo ambonitsika io dia ny masoandro zay miteraka ny réchauffement any amin'ny Isaia 4:20 dia miteny izy hoe izy varavarana misokatra ozy izy eny amin'ny avo dia iorooro ny tany ary ny tany entanentana iana amin'ny fotoanany ary horendrika ny tany. Ina moa le varavarana misokatra eny amin'ny avo? Varavarana misokatra eny amin'ny avo zany hoe couche jaune. Zany hoe rehefa memanify couche jaune io efa 20 taona lasa hoe memanify izy io dia inona zavatra misy mihamandoro le masoandro miakatra maripana manerana n'izao tontolo zao zay le changement climatique ary ny zavatra misy zay le fanazavana le tsoratra masina amin'ny zavatra misy fa tsy anganongano mba hatonga ny olona hoe alala hoe izay tokoa le andron'Andriamanitra fa atombotra zany hoe reto zany sinina daholo fa atombotra io andro mba halalan'ny olona dia hoe ny zavatra misy réel misy amin'izao vanim-potoana zao ny antsika eto Madagasikara zao antsika firenena manitra andalam-pandrosoana sakafo hohanina aloha mamahy antsika fa ny any amin'ny firenena matanjaka tsy zany ny problème fa ity fivaovan'ny toetrandro ity ny Chine Cap 21 nandehanany filohan'ny repoblika tany ampitan-dranomasina ary isaky ny misy fivorian'ny firenena mikambana dia ny sujet lehibe indrindrao dia ny fivaovan'ny toetrandro le changement climatique. Madagasikara nahazo 100 millions de dollars raha sy diso elana tsindra hoe diso ny chiffre omeko 100 millions de dollars vokatry ny fivoriana tamin'io Cap 21 io fa io ane tsy ho amin'ny malagasy fa izy io dia anohanana le fivaovan'ny toetrandro hanetanana ny fambolekazo hanetanana ny zavatra rehetrarehetra zany hoe ny firenendehibe zany mamahaiza Madagasikara dia lana tsiny mba hiazomantsika an'ireo ala reo aloha mba hatonga hiazonana le toetrandro tsorafa. Baiboly nefa efa manambera faminaniana fa tsy maintsy isy zay mahitany zay tsy maintsy ho mainy afo ny tena ny zavatra rehetra dia masoandro mandoro azy changement climatique. Malina be le izy ary tsy te hijanona mihitsy ao anatin'le fanazavana Andriamatoa fotoana nefa manapetra ihany entsika amara-paranana angamba ny resaka izay fanaovantsika eto dia tonga eto Tomasina nareo amin'izao fotoana izao hitondra n'izay fampianarana izay mba azonao lazaina ve fandaharam-potoana rehetrarehetra dia hofaranantsika amin'ny afatra farany izay omenao ny vahoaka izay miainantsika eto amin'ny Sisel amin'izao fandarana izao. Ya ny afatra dia tsotra Baiboly dia miteny hoe fatara ny zavatra rehetra azomafy zay tsara. Voalohany aloha fatara baiko angamin'izay mba nomeny ny apôstôly mba ahafahan'ny olona miorina tsara amin'izao vaninandro zao baiko avy amin'Andriamanitra koa zay tsika hoe fatara ny zavatra rehetra azomafy zay tsara tsy afaka hiazona an'izay tsara ianao raha tsy mamantatra ary rehefa mamantatra ianao dia manao analyse zany hoe mamakafaka tsara ianao mandray ambony mandray ambany ary ny fampianarana tafiky andro farany za manokana dia miteny hoe aza tonga dia manaikina tonga dia mandaha fa izao toetra any amin'ny livre toko voalohany any dia miteny izy manao hoe rehefa ny fotom-pitorako tsara ozy izy ny zavatra misy dia mba sitrako koa ny anoratra aminareo zany i apôstôly lika zany izy moa tsy sisan'ny apôstôly raha ny tena marina dia namotipotra tsara izy nandray ambony izy nandray ambany izy ka itsika miaino atotokantrano ato zany ao anatin'le fandarana zay arahany tsy misy fandresen-dahatra ao fa alaivo ambony alaivo ambany zany zavatra resahako zany hoe marina sa tsy marina zay famantarana ny amin'ny fiviny ny amin'izay anon'Andriamanitra izay dia io mifamantarana io réchauffement climatique. Toko sy andiny iray nomeko afa ao anatin'ny fampianarana manomboka hatrany Genesis ka hatrany Apocalypse dia milaza an'io daholo fa amin'nanina rehetra indro anaty Baiboly hatramin'ny hatramin'ny farany dia milaza an'io ka izaho dia manasa antsika rehetrarehetra eto tapitaranan'ny Tomasina sy izay matratra ny onjapeo Cécile sy ny fahitalavitra dia manasa antsika rehetrarehetra hoe andao tsy atao ambany zavatra ty resaka raha-panaty ampy zay nanaovantsika ny amin'ny hoe kitoto sy ny amin'ny tsarantsika ivelany hoe rehefa business nefa ty tsisy resaka business ty ary zay nampiavaka an'ity fampianarana ity aloha zany dia tsisy mihitsy hoe raha tiana-karena ianao dia zao atao na hoe te ho tahina raboly ianao dia zao atao tsika tsy zay zany anatin'ny fandarana aloha dia tena tsisy an'izay ka raha zay ny tena diadavintsika dia za tsy hanao ohatry ny aroana mihitsy ny hoe ina diadavinao dia ataoko mifanaraka amin'izay fa zay tena voasoratra ao anatin'ilay soratra masina no voasantsika ao anatin'ny fandaharana amin'izao fandalovana eto Tomasina izao. Ny fandaharana dia hanomboka amin'ny janoary zany zany hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny lahady zao tombovao milahady zao amin'ny 9 maraina dia efa mandeha ny fandaharana antso farany anaran'ny émission antsika émission antso farany zay totosainy fikambanana tafiky ny andro farany eto Madagasikara sy ny alatsy isaky ny alatsinainy
amin'ny enina maraina zany hoe ny lady amin'ny enina maraina ny latsinainy amin'ny enina maraina arahantsika eto amin'ny onjam-peo zany a Cécile izany Sisel zafady a Sisel dia anasanantsika tsiraray avy a ny atokantrano a rehetrarehetra any a anaraka an'izay fandarana izay zany io zany efa mandeha koa era Madagasikara saika efa mahazo ny dolo karaha misy avatsika any amin'ny faritany any a dia azontsika atao no miantso ny larataroby izay hitantsika eto amin'ny fahitalavitra na hotonona ihany kio avy eo a dia atsoy larataroby dia hotenentsika hoe raha eto amin'ny faritra zao a dia ao amin'ny radio zao a isakin'izao a no mandeha ilay fampianarana ny afatra farany dia tsotra e mirasoantsika rehetrarehetra ao anatin'izao faraparan'ny taona izao vanim-potoana zao a anomanantsika ny hoavintsika ny mandrakizay antsika vanim-potoana zao ialatsika ao anatin'ilay fisalobonana amin'ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao a vanim-potoana kosa zao e andehanantsika hisotrotra amin'ny dingana ara-panahy mboboko satria ny tafiky ny andro farany dia ametraka le olona anankiray ho tonga le tena hoe edaty vavolombelon'ny fahamarinana anana zay fahaleovan-tena ara-panahy zay ny olona manaraka an'ity fampianarana ity dia anana fahaleovan-tena ara-panahy izy dia ho tahaka andreo apôstôly sy vavaka be dia be reo izy a ho afaka eo ambany vahoan'ilay olona zay mpanararoatra ara-panahy amin'izao vanim-potoana zao fa tena anana zay fahaleovan-tena ara-panahy zay izy a raha manaraka an'ity fandarana ity aza malaky tsatsaon'olo tsika maranako azy a be dia be ny misy tsao amin'izao vanim-potoana zao hoe zao a na zao na zato tsy manera Madagasikara matetika misy an'izay a lisy tsotra be a be dia be ny tsy tia ny fandarana hoentin'ny tafiky ny andro farany tsy nipiny io tsy le voakan'Andriamanitra io fa matetika ilay mpitondra fivavahana ohatranay mihitsy no miteny hoe tsy mety ka tsy mety aminy le izy satria manitsinitsy loatra le fampianarana mikasika anareo teo atsahary ty fidetavam-bolanareo ity atsahary ty voakitikitika le kapoaka ka raha misy miteny any ambadika any a dia le kapoaka ny tena antony izy io fa tsy dia tena inona loatra satria atao varotra ilay voakan'Andriamanitra arak'ilay voasoratra teo capital masokarena ka raha vao misy miala ao anatin'ilay fiangonana ohatra zay tena tahorana mafy dia miena le kapoaka zany na miena le capital zay tena marina fa aokatsika hisokatra fijery a mirary soatsika rehetrarehetra ny tokantrano any a samy hotahin'Andriamanitra isokatsika be dia be Andriamatoa Andrianiriny na fandatsika amin'ilay anarana hoe Andriamatoa Rina izay nanaiky ny vahiny teto no nazavan'izay be dia be nyfanontaniana tika petraka fa fotoana manapetra ihany a zay ngamba aloha no azo natolotra androany fa zay zany ny fandaram-potoana efa napetrany tamintsika dia anasanantsika rehetra anaraka an'izay ka dia mankasitraka anao indritra tompoko nanaiky na nazavan'izay a mahakasika ny fikambanana izay sy ny tanjona zay hoentinareo a eto tapitanana ny Tomasina amin'izao fotoana izao makasitraka tompoko inary mandrapiana amintsika rehetrarehetra veloma tompoko